Ampifanena mandraikariva ry ava-malala no azontsika miona toy izao miaino ny ten'Andriamanitra, mahafantatra sitrapolo mihena antsika koa zay mofinaina, iainantsika amin'ity ity. Ao aminareo olom-boafidy araka amin'ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray, amin'ny famasinany fanahy, ho amin'ny fanarahana sy ny famafazarahany Jesosy Kristy, ampitomboina ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alarobia 3 Jolay 2022 imanjinantsika lohateny manao hoe miaraha mandeha amin'ny tompo Andriamanitra aho. Andeha ry avy idera an'Andriamanitra isika. Jehovah, efa nandinika ahy ianao ka mahalala ahy. Ianao mahalala ny fipetrako sy fitsangako, sady mahafantatra ny hevitra eny lavitra eny. Voadinikao ny toetro, na mandeha aho na mandry, ary fantarao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako, Jehovah. Manodidina eo voako sy eo anatrehako ianao, ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana magaga ay loatra izany, eny avy loatra ka tsy tratro. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra mahatsiaro ny fanekenao ianao ka manomana anay satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra.
midera sy mankalaza ary mevonahitra naranao zahay matsiary ny tena koa zay tompo fa tsy tanteraka noho ny fahamasinanao koa manatonao mpanetreteny zahay mamindra fo aminay ary mamelany elokay no niavitra nentin' Jesosy Kristy any teo amin'ny hazo fijaliana tompo hamakisehan'ny mofinainy zahay dia tarian'ny fananao masina mba mantarana ny sitraponao aoka hitombo ny finoana ianao ilay masina anaran'i Jesosy Kristy tomponay no vanay izany vavaka izany amen. Ny finainao antsika amin'ity ity ry havana dia hitanao amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Deutéronomie toko voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny 7:30 mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Dia hoy izaho taminareo aza manahy ary aza matahotra azy Jehovah Andriamanitrareo izay mandeha eo anoloanareo izy no hiady anareo araka izay rehetra nataony ho anareo tany Egipta teo masonareo ary tany anefitra izay nahitanao ny fitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao tahaka ny fitondran'ny olona ny zanany dia teny amin'ny lalana rehetra izay nalehanareo manam-patonga nareo teto amin'ity tany ity kanefa na dia nataoko aza izany teny izany mbola tsy nohonareo ihany Jehovah Andriamanitrareo izay nandeha tamin'ny lalana teo anoloanareo hitady tany ho anareo hitobianareo ka ny afo no ny alina sy ny rahona no ny atoandro no nisehony hanory izay lalana nety halehanareo amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Ry havana malala ho aminao trano ny fiadarana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika izay fahasoavana miaina antsika no finaina ho antsika amin'ity an'ity ry havana ny vakina tamintsika teo ny Deutéronomie toko voalohany 10:20 ka hatramin'ny 7:30 dia maneho ny fiarahan-dalan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely nitarihan'i Mosesy ka ahitana fa zao mihevitra ny olon'Andriamanitra mihevitra ny olony Andriamanitra hita amin'ny 9:20 zany ka hatramin'ny 1:30 i Mosesy no nifandaratra tamin'ny zanak'Israely eto raha milaza hoe dia hoy izaho taminareo aza manahy ary aiza matahotra azy Jehovah Andriamanitra reo izay mandeha alohanareo izy no hiady anareo satria nahoana satria tia niletika tsara ao an-tsain'ireto zanak'Israely reto fa teo amin'ny tantarany hatrany am-piandohana mihitsy dia efa nahasikasin'Andriamanitra fa tiany ny olony ary karakarainy sy raisiny an-tanany vavy niporofon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ny fitiavany azy ireo ka namonjeny azy tamin'ny voahoan'ny Egiptianina tamin'ny alalan'i Mosesy ary izany indrindra no nahatonga ity farany sy teny tsy nisorona reto vahoaka be fanahisiana sy be menimeny ireto toy ny nahazo any Mosesy koa no nataony jiosy an' Jesosy nefa dia notoriany hatrany amin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao koa aza dia faly mametsy ny tompo fa mba jereo ny tantaranao dia kazotrao ny fitiavana anao izao koa ry havana ny zavatra mitranga izay hita eto ny hoe saritiavana sy mahafo ny olona izany koa ny hita eto ny 9:30 kanefa na dia nataoko azy izany teny izany mbola tsy nohonareo ihany Jehovah Andriamanitra reo Mosesy manakina ny vahoaka satria na dia efa Andriamanitra zao aza ny ady ny reto vahoaka reto dia mbola tsy nino any izy ireo mbola tsy matoky ihany fa tanana mahery sandrina intra nitran'Andriamanitra azy ireo ny vahoaka avy tany Egipta mahagaga fa tsy mino ihany ny olona nefa dia efa nahita sy niaina ny asa-podren'Andriamanitra zao toy ny tamin'ny andron'i Jesosy koa ary ianao ve mino saina izany ry havana azonao mandinika ny tenanao amin'io Andriamanitra miara-mandeha aminao io teo an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Andeha vavaka isika. Tompo misaotra ny mofinaina nomenao anay izay milaza fa Andriamanitra mihevitra ny olonao ianao Andriamanitra kanefa dia saritiavana sy mahafo ny olonao ry tompo mampandiny tena anay izany dia mivavaka aminao ary zahay mameraka ny asa filazantsara amin'ny fitiavanao anay ny azakazaka masina tanterahan'ny fiangonana hitainareo tompona ndraikitra rehetra amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara manomboka hatrany amin'ny filoha lehibe mpiandraikitra foibe ireo mpiandraikitra foibe ireo mpiasa imbonana areo présidence nodale ny mpitandrina sy ny fitandremana ety ary vahoaka isam-batan'olona rehetra mino anao olonao manaiky anao mbomenao hery tanjaka fahasalamana finoana fahaizana mijoro vavin'olombelonao ary fiarovana hoentina manateraka ny vina rehetra hoentina mitoro ny filazantsara ka toky sy hifampitsinjo amin'izay rehetra atao isehon'ny voninahitra ao Andriamanitra indrindra ny amin'ny fanekena ilay Jesosy Kristy tony sy mpamonjy Jesosy vavaka aminao zahay
Meraka fery ny fiaina ny mpanomponao am-pelatananao noho izany. Mameraka ty firina iny teo mba ny fitarianao sy ny fitasianao. Anasitranareo marary ihany koa, menao fanantenana. Anohanao ny asa fitsaboana, ampirezinareo azony manjo, amonjenareo marivo sy kola sy ireo sahirana ka hotahinao. Tao io ny fiazakazanay amin'ny asa manjarany, fianarany tokantrano ary ny fikasanay. Ny vavakay dia tao ianaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay, izay efa nampianatra anay koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo any an'izy arina sahaza ao anay, ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isafotoana ray avy nanetsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona fa aoka ny fivavahana sy ny fona mba fisaorana no entanao manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadan'Andriamanitra sy metro ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Teo n'Andriamanitra hery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.